Mbola resaka ny tontolon'ny fahasalamana ihany sika tao anatin'ny telo volana nisokafany dia nahatratra efatra ireo olona niatrika fandidiana maimaimpoana tamin'ny aretina lefakozatra teo anivon'ny Ivotoerana manokana misahana ny fitsaboana izay aretina izay teo anivon'ny CHU-HJRA Ampefiloha. Araka izany ny Rotary club ihany no tompomarika amin'ny asa soa ity. Misa efatra ireo olona natao fandidiana maimaimpoana ny aretin'ny lefakozatra ateto amin'ny Ivotoerana manokana momba ny lefakozatra eto amin'ny CHU-HJRA Ampefiloha ity raha tao anatin'ny telo volana nisokafany. Mbola vitsy ny ampafantatra ity Ivotoerana manao fizahana maimaimpoana sy fandidiana maimaimpoana ny aretina lefakozatra ity raha nambarany teo anivon'ny Rotary club izay tompomarika tamin'ny fananganana azy. Mbola mamerina izay manao antsoavo ho an'ireo rehetra mahafantatra olona na olona mitondra takatran'ny lefakozatra fa fizahana maimaimpoana, fandidiana maimaimpoana no atao eto amin'ny centre polio zany. Raisin'ny Rotary club Antananarivo anga atanana doly fa izany saran'ny fandidiana zany. Omaly moa dia nisy ny fanolorana latabatra ampiasaina amin'ny fizaham-pahasalamana eto anivon'ity Ivotoerana manokana ity. Ny fiaraha-miasa teo amin'ny Rotary club sy ny faramadif no nafahana nanao zao vampitaovana izao. Marina fa mandray marary ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma ity Ivotoerana manokana ity. Afantatra moa fa anatanteraka etsika ho fampahafantarana ny Ivotoerana ny Rotary club atsoa.